Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, anio sabata voalohan'ny volana febroary 2024. Ry havana, na inona no angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Ny tenin'Andriamanitra izay entina amintsika anio dia ao amin'ny Matio 1:20 andininy 1 ka hatramin'ny 2:20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Niakaran'i Jesosy tany Jerosalema. Rehefa nanakaiky an'i Jerosalema izy ireo ka tonga tao Betifaga any amin'ny tendrombohitra Oliva dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka niteny taminy hoe: mankanesa amin'ny rivohitra tandrifinareo iroa, fa avy hatrany dia ahita biriky mifatotra sy ny zanany miaraka aminy ianareo. Va ao izy dia ento aty amiko, ary raha misy miteny aminareo dia lazao hoe misy ilan'ny tompo azy, ary avela no entinareo avy hatrany izy. Izany dia tonga mba ahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: lazao amin'ny ziona zanaka vavy, indro ny mpanjakanao ho avy ho anao. Malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zanak'iny biriky miasa. Ary nandeha ny mpianatra ka nanatanteraka izay toromarika nomen'i Jesosy azy. Koa nentiny ny biriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany. Dia nitaingina azy Jesosy, ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana. Ny sasany dia nanapaka ratsan-kazo ary nampiaka izany teny an-dalana. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantsoantso hoe: hosana ho an'ny zanak' Davida. Isaorana anie izay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Hosana any amin'ny avo indrindra. Noho ny efa tafiditra tao Jerosalema izy dia niotakotaka ny tanàna manontolo ka niteny hoe: iza moa izao? Ary nilaza ny vahoaka hoe izao ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilea. Ary Jesosy niditra tao amin'ny tempoly dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy tao amin'ny tempoly, ka nianjeran'ny latabatra ny mpanan-kalo, vola sy ny sezan'ny mpivarotra voromailala. Dia hoy izy tamin'izy ireo: voasoratra hoe ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa dia manao azy ho zofika rian-jolahy. Ary nisy jamba sy mandringa nanantona azy tao amin'ny tempoly dia nisotraniny. Fa noho nintany lehibe ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ny zava-mahagaga izay nataony, sy ny ankizy madinika miantsoantso ao amin'ny tempoly hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida, dia atezitra ry zareo ka niteny taminy hoe: renao va izay lazain'ireo? Dia hoy Jesosy: eny, mbola tsy nivakianareo mihitsy va fa avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. Dia nandao azy ireo izy ka niala tao an-tanàna hankany Betania ary nitoetra tany nandritry ny alina. Rehefa niverina ho any an-tanàna izy noho ny maraina dia natsiaro noana. Nahita hazo aviavy iray teo amoron-dalana nefa izy dia nanantona kanto tsy nahita na inona teo aminy, afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy: aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina niaraka tamin'izay ilay hazo aviavy. Ary noho nihitany mpianatra izany dia gaga izy ireo ka niteny hoe: ahoana reny dia nahamaina tampoka io aviavy io? Ary Jesosy namaly azy ireo hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy misalasala dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha iteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo hoe mifindra ka mianjera any anaty ranomasina dia ho tonga izany. Ary na inona no angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Amen.